Salama daholo eo androanisika dia andao indray raha hiresaka ny toedra raha politika izay misy ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao tsy inona moa resantsika amin'izany fa ny mahakasika ny firotsahana Covid-19 zanaky ny Marc Ravalomanana tsy iza moa izay fa Andriamatoa Tojo Ravalomanana izay zanaky ny Andriamatoa Ravalomanana sy Lalao Ravalomanana moa izany Tojo Ravalomanana izany ary nanapa-kevitra ny hirotsaka ho candidat ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao ka nilaza ny ambangovango sy ny antony izay nanosika azy hirotsaka Covid-19 ao Antananarivo renivohitra ao moa izy amin'ity fidirana kominaly izay ho atao Atsihoatsy ity fa noho ny fantranalala izay hitany mahazo ny voaka malagasy indrindra fa ny voaka ny Antananarivo renivohitra no tena nanosika azy hirotsaka Covid-19 amin'izay ho candidat ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra izay ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa eto amin'ny chaîne eto isan'andro tsy ampandrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndahoary. Mialoha idirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika izay tiano Tojo Ravalomanana hatongavana ao Antananarivo renivohitra izay dia andaholo fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Resaka flyover lany tena nivon'ny antenimiram-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika ny fanamboarana azy io vola 8 tapitrisa dolara koa no nolaninina hindramina hanatanterahana ny tetikasa flyover ao amin'ny rond-point Andohatapenaka lany tsy nisy nitsipaka teo anivon'ny antenimiram-pirenena tamin'iny andro ny 5 novambra iny izay volavolan-dalàna laharana faha 885/2024 izay manome alalana ny fankatoavana ny fifanekena momba ny famatsimbola ao amin'ny Republika ny Madagasikara sy ny Banky Arabo ho amin'ny fampandrosoana ara-toekarena aty Afrika na ny BADEA ho fanatanterahana ny tetikasa fanamboarana ny flyover Maki ao Antananarivo renivohitra ao. Ity farany izay fitanterahana eo amin'ny fonan-dalana Route de la Francophonie sy ny RN5 8A mandalo Andohatapenaka. Marina fa efa tamin'ny 12 Oktobra 2024 no voasonia ny fifanekena momba izay famatsimbola izay. Vinavinaina ho vita amin'ny taona 2024 ity tetikasa ity raha nambarany eo anivon'ny Ministeran'ny Asa Vaventy hatrany. Eo amin'ny resaky ny fijaliana rano indray ao Antananarivo renivohitra ao dia toy izao manaraka izao ny zavatra hita izay ao Antananarivo renivohitra ao rehefa nojerena tamin'ny IA na ny intelligence artificielle izany hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso izany. Rehefa nasaina namoaka ny sary maneho ny zava-misy ankehitriny ao Madagasikara ao ny Google amin'ny alalan'ilay intelligence artificielle générateur d'image Imagen dia toy izao ilay hoe Madagasikara manana téléphérique 153 millions d'euros nefa tsy manana jiro sy rano. Fantatry ny AI amin'ny Antsipriany ny zava-misy ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao izay toy ny tongotra vakivaky moa izany sady marary no mahamenatra. Andriamatoa Taina Razafinjoelina indray dia nilaza ny mahakasika ny 13 mai raha naneho ny heviny izy tamin'iny andro ny 5 novambra iny. Nizara ny heviny mahakasika ny fanohirana sy ny resaka 13 mai ny candidat ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao Taina Razafinjoelina. Ho izy tamin'ny pejiny tao dia fanohirana ny hevitra amin'ny alalan'ny asa no ataonay fa ilay hampanofy olona hoe tapitra rampitso de l'estage io dia tonga di ahongantsika eo amin'ny 13 mai mahalala tsara isika rehetra fa fampiresahana izany rehetra izany ady amin'ny fahantrana ny ahy ny fahavaloko eo koa ny fampirafesana politika sy ny adin'olona sy ny adinantoko izay niteraka elanelana mampisy fankahalana amin'ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao isatrany raha nilaza ny heviny mahakasika an'izay hoe resaka 13 mai izay. Mazava arak'izany ny tiany Andriamatoa Taina Razafinjoelina ho ampitaina ho an'ny voaka malagasy indrindra fa ho an'ireo izay mieritreritra ny hoeny amin'ny kianjan'ny 13 mai izay fa ny azy dia tsy ady aman'olona mihitsy izy ary tsy ady amin'ny resaka antoko politika sy ny maro hafa fa ny tanjona dia ny hampandroso any Madagasikara sy ny fiarahamonina tsirairay
amin'ny alalan'ny fampiresahana sy ny fanakalozan-kevitra ary ihany koa ny fihainoana ny hevitry ny maronisa mba hialana amin'ilay hoe didiko fe lehibe sy ny lonolony etsero izay. Eo amin'ny lafiny tsy fahasalamana indray dia ny eo amin'ny resaky ny homamiadana no asiantsika resaka. Faharoa amin'ny homamiadana mamono ny vehivavy, ny homamiadany vozon'ny tranonjaza. Mahery ny fito isan-jato ny vehivavy manao fitiliana no fantatra fa voan'ny homamiadany vozon'ny tranonjaza raha ny tahana avoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny taona 2024. Ahitana hatramin'ny 17 taona nefa ny ankehitriny ny salan-taona ny vehivavy voan'izany. Raha toaka 12 taona hatramin'ny 17 taona izany tany aloha raha nambaran'ny tompon'andraikitra hatrany. Tsy mifidy salan-taona intsony fa mety ho tratra n'ity aretina ity avokoa ny vehivavy rehetra efa niroso tamin'ny firaisana ara-nofo. Mila manao fitiliana araka izany ny vehivavy na vao indray mandeha monjy zaza no nanao an'izay firaisana ara-nofo izay raha ny fanazavana hatrany. Ny fisian-tsimok'aretina HPV moa no mitarika ny homamiadany vozon'ny tranonjaza ary mazava ho azy fa azo tsaboina amin'ny alalan'ny cryothérapie na ablation thermique atao eny amin'ny CSBD izany raha toa ka mbola kely ny ratitra mahazo an'izay tranonjaza izay. Ndao amin'izay raha ho resantsika ny mahakasika an'ilay hoe Andriamatoa Tojo Ravalomanana izay kandida ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao. Raha ny zavatra izay ataony aloha hatreto dia mampanantena an'ireo vahoaka ao Antananarivo renivohitra izy fa hiady mafy amin'ny resaka fahantrana izay hita miharihary amin'izao fotoana izao indrindra fa ny ao amin'ny vahoaka ny Antananarivo renivohitra ao no tena ahitana an'izay resaka fahantrana lalina izay amin'izao ankehitriny izao. Mazava ny hafatra izay nampitainy Andriamatoa Tojo Ravalomanana raha ny resaka sy ny tavatava tamin'ny vahoaka izy tato anatin'ny andro vitsivitsy tato nilaza izy tamin'izay fa tsapako sy hitako izy ny fahantrana sy ny fijaliana izay mahazo nareo vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao indrindra fa ny vahoaka ny Antananarivo renivohitra izay tena tsy mendrika ny hiaina ao anatin'izay resaka fahasahiranana lava sy ny fahantrana lalina izay mahazo nareo amin'izao fotoana izao fa noho ny tsy fahaiza mitantany ny mpitondra ho izy no mahatonga an'izao rehetra izao. Fa raha toa ka lany eo ny tenako dia hiezaka hanova an'izany rehetra izany ary hiezaka hitondra ny vahaolana amin'izay fiadinan'ny fahantrana izay mahazontsika rehetra amin'izao fotoana izao. Fa tsy vitako irery ho izy izay ady atao izay fa tsy maintsy isika rehetra ho izy miara-mientana ary miara-misalahy mba hiady amin'izay rehetra izay. Ary mbola sarotra ny lalana hatongavana amin'izay satria ny tenako raha teo mbola tsy olom-boafidy fa mbola olona izay nirotsaka ho fidinina amin'ny kandida ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao. Araky ny nambaran'ny Andriamatoa Tojo Ravalomanana hatrany raha ny tavatava sy ny resaka tamin'ireo mpombazy izy tamin'ity volana ity. Midika izay fa tena vonona hitondra fanovana lehibe ao Antananarivo renivohitra ao Andriamatoa Tojo Ravalomanana izay natolotry ny antoko politika TIM amin'izao fotoana izao. Ka dia andrasantsika eto izay fanovana lehibe hoentina zay raha toa ka lany soamantsara izy amin'ny fifidianana kominaly izay ho atao afaka andro vitsivitsy eo. Izay sy zay moa ny masaka azonareo tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny vidéontsika ary tsy arovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanao manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa isan'andro eto amin'ny chaîne eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.